karanay izay soloko toerana eto ankehitriny dia miantoka izahay fa ny fandrosoana rehetra ny fitaterana nabakabaka sivily dia manaja sy mampanaja tanteraka ny fenitra iraisam-pirenena ampifanarahana amin'ny zava-misy tao toerana mba tsy ho sanatry ampitidoza na iteradoza. Faharoa, autorité de régulation ny ACM mankony ny fenitra iraisam-pirenena voafaritry ny OACI dia tsy misy azo andeferana ary tsy misy adivarotra na kitrano an-trano ny resaka sécurité, ny resaka sûreté eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka. Fahatelo, ity seranam-piaramanidina mavaozana ity dia fiara-miasa mazava ho azy nisy teo amin'ireo mpiara-miombonatoka sy ny fanjakana malagasy singanina manokana amin'izany ny Ravinala Airports izay sorako manokana itona ianareo 520 sy 900 ao anatin'izay Ravinala Airports izay. Faefatra, tsy vitany hoe fotodrafitrasa fotsiny izy ity fa varavarakely n'Antananarivo misokatra manerana ny Madagasikara. Profo mivangana mampiseho fa malalaka mendrika ho an'ny mpampiasa azy ary azo lazaina hoe moderna ihany koa fifanandalo kely tao ihany ny tena koa mialohan'izao fotoana izao. Fadimy, raha izao fahitana zao dia araka ny voalazan'Andriamatoa Tale General teo dia nafaingana tokoa izy tia ny fomba fiasa ho an'ny mpanjifa hanamafy ihany koa ny fifandraisana amin'ireo faritra ampifandray mpandraharaha, ampifandray mpizahan-tany sy ny maro hafa ary ihany koa ho antoky ny fampandrosoana ara-toekarena izay anisan'ny vina napetraky ny fitondrana fanavozana. Mialohan'ny amarana na tokony lasoko vavy dia iveriko fa tsara ihany ampahafantarina antsika eto tsy izay mijery sy mihaino antsika amin'izao fotoana izao fa raha hariva miora tolakandro dia isy ny fampahafantarana, isy ihany koa ny sensibilisation, isy ihany koa ny karazana hoe fanehoana n'ireo fipetra rehetra makasika ny fampiasana drone eto amin'ny taniny République Madagasikara etsy amin'ny salle avoria etsy amin'ny nosy zany ao amin'ny télévision malagasy le ao ambany zany. Ny fahenina dia afatra fohy avy aty amiko angamba no amaranako azy dia ny hoe dingana ihany zao fa tsy tanjona. Dingana hoy aho ary mila tohizana ny ezaka ataontsika amin'ny fanavozana sy ny fanatsarana tsy tapaka satria dia tokony hitovy avokoa ny fenitra eo amin'ireo seranam-piaramanidina rehetra eto amin'ny tanin'ny République ny Madagasikara na ny aéroport zany na ny aérodrome. Ny ACM dia manamafy ny fahavononany amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra. Ny ACM dia mampiseho ihany koa fahavononana fa hitondra fanavozana sy fanatsarana ho an'ny seranam-piaramanidina sy ny fitaterana anabakabaka malagasy mba ho manaraka ny fenitra moderna azo antoka ary mendrika ho an'ny firenena. Ny lanitra no mampiray antsika ho ela velona ny eny aviation civile, ho ela velona ny eny Madagasikara. Makasitraka toko lahy makatela toko vavy. Resaka teo ny tale général ny ACM fa misy manahirana be mahazana eo amin'ny reconstruction illicite inona no mety fepeto amin'ny raisina aingana ahafahany sûreté mipetraka amin'ny tokon'io amin'ny seranam-piaramanidina. Mazava ho azy moa zany fa mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra eto dia tsy maintsy isy ny fampiresahana amin'ny olona izay mongy sy mipetraka amin'ny tanin'ny aéroport izay sy fipetrahany hoe telo ny voalazan'ny ministra teo fa any amin'ny hafany fa misy mitady alohan'izay zavaizay ka heverina fa tsy maintsy ho avy ny fanjakana amin'ny
fanasorana izy ireny paraky ny teneniko teo tsy maintsy misy aloha ny fifampiresana alohan'ny anasorana azy eto vita fifampiresana izy vita fifampiresana izy tsy maintsy ny fitsarana no miasa amin'ny fanasorana toerana izay ihany. Ny voalohany vao nandray ny fitantanana dia nametraka ny task force izay tambarana ministera maromaro ny amin'ny katsahana ny fomba hamerenana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Azadino fa misy contrat na location gérance entre ny Madagascar Airlines sy ny Air Madagascar izay raha fahafantarantsika azy dia Air Madagascar mitady investissement judiciaire. Dikan'izay zany tsy maintsy expectetsika aloha izay ka ao anatin'ny fotoana fohy no ahafahana manarina an'izay zavatra izay mba ahafahana manarina tanteraka ny Air Madagascar. Izany hoe ny zavatra mety izy zany aloha zany dia mitohy aloha amin'ilay Madagascar Airlines anatina fotoana fohy eo amin'ny enim-bolana eo anatin'izay enim-bolana izay no ahafahana manao migration miala Madagascar Airlines akany Air Madagascar. Mety izy ny fanovana ny conseil d'administration, mety izy ny fanovana fitantanana ao anatin'ilay zavatra izay ny zavatra tsapa dia atao anatin'ny fitantanany Madagascar Airlines izay tokony anao ny fanarenana ny Air Madagascar dia hita fa ilay Madagascar Airlines izay vomay lasa voka-trosa atao anatin'izay fotoana izay. Izay zavatra izay hitanay resaka fanavozana fitantanana zany tsy mety tao anatin'izay tsy maintsy enina farak'izay aingana izay resaka fanavozana nizaniza zany afetritra ao anatin'izay na jotso nay orinasa fitateran'izay dia tsy maintsy isorona amin'ny toerana izy fa tsika tsy afaka hotanana izay atao hoe le aéroport ny ankapobeny dia le hoe aérodrome certifié. Mahacertifie zay dia manaraka ny penitra ho faritra ao anatin'ny iraisam-pirenena. Zany hoe misy toerana ahafahana mandray an'ireo mpandeha manaraka ny fenitra ny resaka sûreté ary indrindra ny resaka sécurité. Ny rahantsika mahita misohatra ny contrat d'enregistrement mazava tsara, zany hoe mampiditra an'ireo mpandeha ao anatin'ny informatika dia voafaritra mazava tsara ny anaran'le olona destination andehanany ny billet anazy eo ihany koa ny lanjany entany ary mamarika an'izay données technique omenan'ireo mpanamory. Manarak'izay koa eo ihany koa ilay resaka fitsiriana amin'ny lafiny sao misy acte de malveillance eritreretiny tsirairay atao ao anatin'izay izay tsy azo kena dia tsy azo kena mihitsy. Manarak'izay koa fisir'ireo fotodrafitrasy na ny infrastructure misy an'ireo politika misy an'ireo free ary misy an'ireo karazana hitantsika le zavatra misy iradesaka confort zany hoe avolety kokoa zany aéroport raha hoarina amin'ny aérodrome. Na izany naty zany efa miezaka moa zany manao ny asany anjara ndraiky ny aviation civile de Madagascar miditra amina resaka certification ana aéroport ary indrindra ny surveillance na ny fanaraha-maso an'ireo aéroport efa misy na ihany koa mahakasika ny fanaraha-maso an'ireo izay mety hampitera-doza sandraka ny vavaladia lela ohatran'ilay aéroport moa zany monina teo satria zavatra anankiray monjy amina resaka système de navigation mipetaka matsy ny fanontaniana hoe resaka fanorenana tsy ara-dalàna ve dia mety hitera-doza eny ny valina satria système de navigation anankiray ohatra hoe vora VHF omnidirectional range raha sanatra izany voendienina dia iso karazana onde rehetra onde radio tonga any amin'ny mpanamory araky izay no atao hoe antarasany aviation civile de Madagascar manao ny certification ny aéroport sy ny aérodrome ary indrindra manao ny resaka surveillance. Faniry Alban, tany général-ny aviation civile de Madagascar. Roapolo amby zato andro zay no niasako ho tany général teto anivon'ny ACM.
sady niarabantsika eto amin'ny avoria, niarabantsika ihany koa izay manaraka izao dindinika sy fandaharana izao any anatin'ny tambazotra sosialy, satria misy regie zany ao dia mandeha izy ity zany hoe enregistré zany ny zavatra ataontsika eto dia voarakitra an-tsara sy ny feo ao anatin'izay. Vita ny arahaba, angamba tsy atao kabary lavabe ny ana eto satria dia lafin'ny teknika zato isanjato no horesahana, na izany tsy maintsy ataoko kosa nefa ny fialatsiny, ny firarian-tsoa, indrindrandrindra ny fisaorana ho antsika rehetra tonga izay misehatra amin'ny resaka drone, izay atao hoe na ny amin'ny resaka fialamboly na ny amin'ny resaka asa matianina dia faly izahay mandray nareo, misaotra ihany koa namaly antso eto amin'ity toerana ity. Milohan'ny ampahafantarako ngamba ny zareo teknisianina reto dia iveriko fa rariny raha mba hitsangana isika mpiasan'ny ACM rehetra izay manao polo mitovy amin'ity anaovako ity dia mba mitsangana tsika mba ho hitan'ny olona tompoko da mba raha isika mitehaka izy ireo tompo lasy tompo vavy le misy reny reo zany aza mipetraka aloha aza mipetraka aloha mba mitsangana aloha mba ho hitan'ny olona zao rehefa vita ny famelabelarana eto afaka miresaka amireo nareo fa afaka mamaly ny zay karazana etaeta. Efa niarantsika mazotoerana amin'izay ary mazotoerana efa nozaraina tamintsika ity le brochure ity ka ngamba amin'ny ampahany mety efa misy hitanareo amin'ny ampahany any atao anatiny ato fa naizany anaty zany hafa ihany lay fifampiresahana. Misaotra ny monsieur Gino napiditra teo tamin'ny teny fampidirana naizany anaty zany na nisy na tsy nisy ilay drone anaky 5 moa izy iny le hoe niodiody teo ambonin'ny tafotran'ny fifanavozana, na nisy iny na tsy nisy dia anjarany raikitry ny ACM foana no mizara mifampizara manao ny élaboration amin'ny texte moa zany mitondra an'iny anivon'ireo ratsa mangaika ny mpanapa-kevitra eo amin'ny sehatry ny lalàna, ary ihany koa indrindrandrindra manao tahaka izao ataontsika izao sensibilisation na afaka ihany koa mampanao formation afaka masina ihany koa atelier ary ny tena zavatra tsy tianay hiatongavana mihitsy moa zany dia lay fanasaziana, fa zany hoe mety hoe fampitandremana aloha dia tena hoe rehefa tena tsy vita ny resaka fifampiresahana na hoe ny fampanarahan-dalàna any angamba vao mety ho tonga amin'izany hoe fanasaziana izay tsy dia tena anjarandraikitray loatra moa le hoe manasazy fa tena hoe mila fifampiresahana ny zava-drehetra. Na izany naty zany fantatsika tsara fa misy lalàna mifeny efa ny drone, ny fampiasana drone, ary tsy eto Madagasikara irery ihany fa maneran-tany manerana izao tontolo izao. Ny tena koa izay miteny dia angamba tsy dia tena hoe nampiasa le tena hoe professionnel be reny fa le kilalao reny no nampiasaina, fa le teknisianina tamin'ny tena mbola tanora aloha zany nanao an'ireny clip reny dia tany efa 12 taona lasa tany nampiasa drone voalohany tany taiza moa le toerana tany manoro tamin'iny le clip anankiray le ohatrohatran'izay iny dia zay zany tiako tenena amintsika hoe tsy afa-mialitsika amin'ny fanarahana ny lalàna mifehan'izay drone izay. Ny tena fantatra angamba moa dia io le ramina 10 000 misoratra io dia eo ireo teknisianareo zany no amelabelatra makasika an'izay. Dia angamba rehefa vita le famelabelarana eto dia angatadalana kely